Manatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray eto anatin'ny fotoana fanomezantsika dia ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy indray zany eto amin'ny fahitalavitra matv asaina avy hatrany ianao anaraka ny andinindiny izany hosantarintsika anatin'ny lafiny vaovao ara-politika ary izany sy ny fifandraisana ihany koa moa zany amin'ny sehatra iraisam-pirenena taorian'ny fitsanganan'ny gouvernementary dia fa maromaro ny firenena avy any ivelany sy ny fikambanana raisam-pirenena no namoaka fanambarana anisan'ny efa naneho hevitra momba ny fijoroan'ny gouvernementa kolokôzéary ny vondrona européenne i la France ary ny vondrona africaine. Ny filohan'ny voameran'ny vondrona africaine Dr Nkosazana Dlamini Zuma dia mankasitraka ny fivoaran'ny ara-politika eto Madagasikara. Nilaza ihany koa izy fa afa-po tamin'ny fanendren'ny filoham-pirenena Gerard Dramampianina amin'ny Prime Ministre Coly Rocher 20 aprily lasa teo sy ny fanendrena mpikambana amin'ny gouvernementa. Nanamafy ny antso izay nataon'ny JICM teto Antananarivo 7 martsa 2024 mba hitondrany mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena ny fanomanana izay ilainy ho an'ny firenena malagasy. Ny filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina dia manohy ny fanomanana ny gouvernementa malagasy eo amin'ny lafiny fampandrosoana ara-tsosialy sy toe-karena, fitantanan-draha ara-panjakana ary ny fampihavana pirenena. Marihana fa ny JICM dia lasa GISM na vondro fanomanana Madagasikara ka Nkosazana Dlamini Zuma no anisan'ny filoham-piara-mitantana izany. Nanao fanambarana raisana ihany koa taorian'ny fitsanganan'ny gouvernementa vaovao ramatoa Catherine Ashton, solotena tampon'ny vondrona Europeana sy andriamatoa Andris Pilbags, komisera amin'ny vondrona Europeana momba ny fampandrosoana. Izy ireo izay nilaza tao anatin'ny fanambarana ora vitsy taorian'ny fitsanganan'ny gouvernementa Coly Rocher fa miverina amin'ny fiara-miasa rehetra momba fampandrosoana iarahan'i Madagasikara sy ny vondrona Europeana. Napetraky ny vondrona Europeana fa dingana lehibe mankany amin'ny fiverenana mirafitra manaraka ny ara-dalàna amin'ny vitan'ny vahoaka malagasy amin'ny fametrahana ny gouvernementa. Miantso amin'ny filoham-pirenena Gerard Dramampianina sy ny Prime Ministre ny vondrona Europeana mba hifandray an-tanana hatongavana amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena sosialy maharitra ho tombotsoa malagasy rehetra. Izy atoato niraky ny vondrona Europeana mitahiraka eto amintsika ary amarana ny fifanaram-piara-miasa amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara. La France ihany koa dia efa niarapa amin'ny filoham-pirenena Gerard Dramampianina sy ny Prime Ministre Coly Rocher fotoana fohy taorian'ny fitsanganan'ny gouvernementa ao Mali. Ny ambassadeur français andriamatoa François Goldblatt izay naneho fankasitrahany fijoroan'ny gouvernementa voalohan'ny Repoblika faefatra tamin'ny alalan'ny Twitter. Raha nambaran'ny ambassadeur français tao anatin'ny fanambarany dia mitodika amin'ny asa ny gouvernementa Coly Rocher ary mahasoa français tao amintsika dia namafy ny fiara-miasa amin'ny firenena roa tonta.